fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra miaraba tompoko Pasteur Isidore Andrianirina avy ao amin'ny fiangonana fanany voninahitra eto Madagasikara falibe ny tena koa mahita tsika eto Toliara vahoaka mafinaritra tahina ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra miara-miazakazaka amin'ny famonjena ny fanany olona hiala ao amin'ny fandriky satana ao amin'ny araton'ny satana ho aty amin'i Jesosy Kristy tompo velona sy masina manan-kery avy any Nazareta voatantsika amin'ny anaran'i Jesosy nazanaiza no andrenesanao an'ity fandarana ity mety mahita amin'ny Facebook ianao na mahita ihany koa amin'ny YouTube na amin'ny media zay tsy atreretintsika mihitsy aza dia tononona aminao ny fiadanan'ny tompo lohany hidirantsika ao anatin'ny resadresaka foy sy ny vavaka fanafana avolenta natao tany mahajanga zay aseho amintsika eto miaraka amina fijaroana vavolombelona miezinezina fa mbola velona Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy mbola niova ny tanan'Andriamanitra tsy mbola dila ny andro ny fahagagana dia hivavaka isika raha eo mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy falany tenako satria tafiditra amin'ity fahita lavitra ty afaka miresaka amin'ny olona eto Toliara androany ny teninao dia voaositra voadio impito tamin'ny mifandrindrehany ary mamindra toerana ny olona hiala eo amin'ny matery azy eo amin'ny malalaka izy olona maro miazakazaka mankany amin'ny fahaverezana no mandre an'ity teny ity tahaka ny mahita panneau de signalisation hoe ariny lalana dia manomboka hiova lalana izy ho any amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahako amen manomboka eto tompoko dia anaraka fandarana fanany voninahitra tsika indray mandeha isam-bolana amin'ity fahita lavitra ny TV Plus ity mankasitraka ny tompony andraikitra ataon'ny TV Plus ny mpiara-miasa rehetra mandray ny ampitiavana sy ampitsikitsikina tsy voavalinay ny zavatra ataonareo fa ny Andriamanitray Jesosy Kristy avy any Nazareta no mamaly azy tianay ambara dia zao tianainareo sady tianareo koa Jesosy inoko fa nareo koa dia tianay manana fiangonana ny fanany voninahitra eto Toliara eto anankiroa le izy misy ny ao Mahavatsy 1 na Mahavatsy premier Tanambao Nosinihita 200 metatra miala eo amin'ny Don Bosco eo ankavanandalana Mahavatsy premier Tanambao Nosinihita 200 metatra miala eo amin'ny Don Bosco ankavanandalana eo nahitan'le fivoriam-bavaka isaky ny asabotsy iarahanao amin'ny Pasteur Victor Ramanantsoa zay ny rahana avy any Mahajanga miaraka amintsika eto Toliara eto izy dia ny laharana fiday azaonao azy moa dia mipetaka eo amin'ny écran eo nefany indraindray mety tsy mahita télé anao amin'izao fotoana zao fa ao ambadiky ny trano misy anao ianao no mandre télé dia miaino ianao fa tsy mahita dia omeko anao ny laharana 033 73 364 88 033 73 364 88 atso io numéro io fa mamaly anao io amin'ny anaran'i Jesosy misy ihany koa fiangonana fanany voninahitra etsy Andranomena Tranomora Andranomena tsika eto Toliara mahita tsara zany hoe Tranomora Andranomena izany iarahanao amin'ny Pasteur Dauphine dia omeko ihany koa ny laharana finday 033 11 515 71 033 11 515 71 zay no ela fa izao hitanareo misy ny atao hoe fanan'Andriamanitra fanan'Andriamanitra io afaka mipetraka ao anatin'ny olona mitondra fahasoavana mitondra soa mitardalana manoro hevitra manolo tsaina hoy ny apôstôly Paoly hoe zay tariny fanan'Andriamanitra ozy izy ny zanak'Andriamanitra dikan'izany mitarika io fanan'Andriamanitra io tahaka ny omby mitarika sarety hoentiny omby amin'izay tiany alehany ny sarety
dia tahaka izany ihany koa ny fanan'Andriamanitra mitarika ny zanak'Andriamanitra amin'izay mahasoa azy, amin'izay mapety ny fiainana, mitondra fahasoavana, zany ny asan'ny fanan'Andriamanitra. Iza no afaka mandray io fanan'Andriamanitra io dia ny olona manana an' Jesosy Kristy, ny olona izay nanaiky an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana dia afaka mandray ny fanan'Andriamanitra. Olona mpanota izy, olona niaina tamin'ny fiainana maro samihafa, niaina ny olombelona rehetrarehetra izy, nefa kosa mibebaka. Dia rehefa mibebaka izy hoy Petera hoe mibebao izy ianareo areo ka ho atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny helokareo, ary anareo kosa hoy izy andray fanomezana dia mifanahy masina. Zany hoe rehefa nibebaka ny olona niala tamin'ny fahotana, manaiky an' Jesosy Kristy dia afaka mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina, manomboka eo izy mahita soa. Dia ohatran'izany koa misy koa nety hoe fanahy maloto zay antsoiny olona hoe devoly moa ny filazany eo lazy, fa raha ny marina izy io demonia mipetraka ao anatin'ny olona, fanahy ratsy, fanahy maloto, mitondra blocage. Ianao vehivavy tsara tare nefa tsy tafiditra anaty fanambadiana, vao mijery anao ny olona dia taitaitra kely izy tena mba soa ty apela ty, nefany tsy mety misy makavady ianao, ary raha mba misy olona mba taitra aminao dia irany fotsiny ianao fa tsy alainy vady akory na hiterany anankiray dia ajano rehefa avy eo. Ohatrohatr'izay ny fipetrany amina vehivavy. Dia misy koa voasakana ianao tsy mety mahita asa nefa ianao manana diplôme, na ihany koa manana fandraharahana ianao opérateur ianao fa mampidi-bola ianao fa mivoaka any amin'ny tsy tokony voandreo volareo, rava ho azy ny fidiram-bolanao rava amin'ny tokantranonao mba misy fotoana mba nianatra tany andafy any ianao dia tonga eto Madagasikara mba hanorina fiainana, hanorina business, hanorina entreprise fa tratra ny fanana devoly io, na famosaviana io, na fanahina voroka, na fampitehana, dia rava ny zavatra ataonao miongana ny fiainanao tsotsoroka ny fiainanao. Andao arahantsika ny vavaka fanafahana natao tany amin'ny fohy be ny fiangonana fanany voninahitra any amin'ny Mahajanga, lavitra be zany Mahajanga zany raha ohatra ka vety Toliara isika, dia ho arahantsika zany rehefa avy ao. Fa zao no lazaiko anao tongavy ianao amin'ny asabotsy zao etsy Mahavatsy premier Tanambao Nosinihitra 200 mètres miala amin'ny Don Bosco akavanandalana. Mahavatsy premier Tanambao Nosinihitra 200 mètres miala amin'ny Don Bosco akavanandalana. Raha ohatra ka any Andranomena any misy anao dia trano morandray, trano moran-dranomena dia antsoy 033 11 515 71 mahita plaque ihany koa ianao hoe fanahin'ny voninahitra. Tahina Andriamanitra andao arahantsika ary ty vavaka fanafahany ty fa tianao Jesosy.
fanahy voninahitra. Zao kositsika dia anaraka ny fanokanana nyreo pasteur izay miparitaka manirana ny Madagasikara ireo satria ny fiangonana fanahy voninahitra dia misy ny any Moramanga, misy ny any Tomasina, misy any Antananarivo, misy any Mahajanga, misy ny Toliara sy amin'ny toerana maro samihafa. Notokanana ireto mpanompon'Andriamanitra ireto tahaka nanenyreny Jesosy ny apôstôly nomeny fahefana hanasitrana ny aretina hamoaka fanahy maloto hiala ao anatin'ny olona hampianatra ny olona ny tokony ataony ahitany ny voninahitra Andriamanitra andao arahantsika vetivety izany. Fanahy voninahitra. Tsara ny tompo zay ndray ny amin'ny fanokanana pasteur iny dia inona moa ny vokany le fivavahany tena miasa ny tompo. Misy vehivavy anankiray tonga tao amin'ny birao ny ray andro birao fandraisak'olona dia nitantara izy fa manana passeport de marin fascule ny vadiny nefa tsy voaray amin'ny asa mihitsy. Dia tonga nanantona tao amin'ny birao izy rehefa nahita ny fahagagana nataony n'Andriamanitra tamin'ny namany dia le namany no nitantara taminy dia izy amin'izay tonga tao amin'ny biraoko nambarako azy ny amin'ny Jesosy. Mbola tsy hainao marina ho a Jesosy, Jesosy Kristy velona sy maso tavy any Nazareta, tsisy mitovy amin'io na iza petsaka ny antsoina hoe Andriamanitra fa mbola hafa ihany Jesosy. Dia natoroko azy Jesosy izy efa nivavaka fa tsy mahalala ny Jesosy sady tsy manana ny Jesosy, nomeko azy ny anaran'i Jesosy, natoroko azy ny anaran'i Jesosy. Dia hoy zao ny vadinao mila mankaty mihitsy satria ny vadinao io misy blocage io, vadiko izy be loha be, teneny foana ho afa kely ihany ny afarany lohany rehefa teneninao izy. Tonga ny vadiny niena ny lohan'ny vadiny tonga tao amin'ny birao fandraisak'olona tsofina rano afaka fotoana foy ny andeha niasa tsambo, miasa tsara ny vadiny amin'izao fotoana zao. Ndao arahantsika. Vadiko tsy mahita asa mihitsy nandritra ny 4 taona dia mandeha manao demande ry tsy mety mivaly foana, manome vola olona ty manome vola olona ry tsy mety mivaly. Dia teneny namako teo le njoro vavolombelona raha notrako manko fa tsy namako e narary sofina teo andao anao andesiko amin'ny pasteur Isidore nambarana sao dia mba hany mahasoa mahavoava olana anao. Dia andao araka ho afa andeha za taretiny taty za dia
nandeha taty zay nivavaka dia sabotsy ohatran'izay zay vao 3 semaines nivavaka taty sabotsy fahatelo zany tamin'ny sabotsy voalohany zany andeha taty dia nangala rendez-vous zay tamin'ny latsinainy lasa tany zany dia nandeha tamin'ny pasteur Isidore tany zany za dia taryniresaka taminazy dia teneny pasteur Isidore hoe tokony vadinao ndro mandeha ty atao délivrance teneny dia zaho mbola iresaka amin'izy ohatra mafilo zay koa manko izy ohatra ny olona zany raha fa mana finoana ambadika dia ohatra ny tsy azo resena lahatra izy hoe andesina ty zany izy hoe atao délivrance dia za tsy nanaforitsena fa niteneko moramora foana izy ka izy foana natsapa tena zany dia nandesinay tany tamin'ny pasteur Isidore tany izy tamin'ny tany an-trano dia nataony délivrance izy am'le izy tsy mivaly foana zany asa zay angatana manome vola olona foana zany am'le asa satria mba te hiasa zany dia raha fa vitany zany nataony pasteur Isidore délivrance zany izy dia nandeha nody am'izay zay dia raha fa nody zay dia herinandro niny am'izay misy olona nomena vola zany niteny hoe nambarany fa mbola tsy raha teny zany asa igny fa afaka volana ray koa teny zany zay vao mandeha vadinao teneny zany izy manko mandeha miasa sambo zany dia kivy be za zany ohatra nalaky kivy be zany za fa araka teny pasteur Isidore mila manana patient zany anao miamby zay zavatra mbesana raha tena mino marina anao minon'Andriamanitra dia miandro foana zany anao tamin'ny andro niny foana koa zany teo zay niteny hoe andao atsika teneniko andeha am'le olona zay tsy namena vola fa andeha am'le olona io dia raha nandeha tany zay iny teneny zany fa justement nareo teneny fa misy sambo tonga ao fa andao teneny zany nareo mandana any dia tonga dia efa mandeha vadinao dia nandeha tany manko izy tonga dia fa raisiny azy fa andao le olona tsy namena vola fa le olona namena vola mbola nangataka hoe volana ray zay vao mandeha afaka mandeha dia nandeha tany am'izay zany izy iny dia za teneny zany voaraindreo fa za tsy maintsy mandeha teneny nandeha tany nomaly zany izy dia akory moa ny hafaliana fa faly antena ela be fa mandeha efatra taona zany raha voaraka tamin'ny asany asa tantanàna teto izy dia miamby asa foana hatramin'izay fijaliana tsy fijaliana am'le raha am'le tsy miasa dia eo zaza mampalahelo dia ka nivaly izy am'izao ty dia faly za dia zaho monko ohatra mienatra foana zany za fa tsy maintsy mijoro bavolo fa voninahitra na ny Andriamanitra ankinao aminazy zavatra rehetra ataonao dia miova amin'ny fiainanao zay ny amin'ny fizarona vavolombelona iny pasteur Isidore miresadresaka fohita aminao teto zay tsy dia maro resaka loatra fa tonga dia profy mazava nomena ianao velona Jesosy iny hitanao teo iny sabotsy mifankahita ao mahavatsy premier tanambao anosiny hita 200 mètres miala amin'ny Don Bosco akavanandalana na ihany koa any an-tranomora an-dranomena tongava amin'ireo fotoanareo fa hita ny voninahitra Andriamanitra ianao tahina Andriamanitra afaka ray volana ray vao misy ty fandarana ity isaky ny zoma voalohany volana eo no andehanany ty fandarana ity eto amin'ny TV Plus tahina Andriamanitra ivavakintsika raha eo mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy voatazy eny anaraka ny fandarana misaotra Jesosy amen alleluia veloma tompoko fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra